Isaorantsika indray Andriamanitra ry hava-malala tafaraka eto amin'izao fandaharana tondrom-bavaka izao isika. Tondram-bavaka n'ity namantsika ity izay mangataka izy mba ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana manoloana an'ireo toe-javatra maro iainany, olana maro isan-karazany. 20 taona izy kanefa no ny toe-javatra miseho dia ny olona mijery azy zany dia mahita azy hoe efa be taona mihoatra noho izany satria misy fiantraikany eo amin'ny toe-batany, toe-trendrika sy ny sisa ny fiatrehan'ny olana. Ny tonoany manokana ny amin'ny hoe mba hanomezan'Andriamanitra azy asa izay hanome voninahitra an'Andriamanitra satria anisany zioga entiny isan'andro zany ny hesoheso sy ny teny ataon'ny olona hoe mba hanarany fotsiny vita fianarana, manana lisansa kanefa dia tsy miasa sahirana mitovy amin'ny rehetra ihany. Tsy nitonona anarana moa izy andao hitondram-bavaka ho an'io namantsika io isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, rainay ianao ary zanakao izahay dia asehonay eo anatrehanao ny olanay, loharanay, eo anatrehanao ny fonay takan'izay ataon'ity namanay ity dia izany koa ny ataonay ankehitriny. Andriamanitra maniry izy raha mba ho raisinao an-tanana amin'ny fomba manokana ny fiainany ary ampianaro azy Andriamanitra izany tena hoe miankina tanteraka aminao satria ianao nilaza hoe ankinina aminao ny fiainanay dia ianao no alavorary azy. Noho ny toe-javatra maro samihafa izay lalovany Andriamanitra dia mihasimba ny toe-batany, mihasimba ny toe-trendrikany, mihasimba ny toe-pahasalamany sy ny fifandraisany amin'ny hafa mihitsy satria mahazo hesoheso teny ankoatran'ireo olana maro izay hatrehana ny amin'ny tsy fananana asa na dia efa mba navita fianarana, efa mba nisy fitahiana nomenao niaraka tamin'ny ezaka izay nataony. Andriamanitra eto izany izahay dia mametraka ny zavatra rehetra eo ambanin'ny sitraponao, manao tahaka ny Jesosy izay nivavaka rehefa nandalo ny hazo fijaliana dia nanao hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anay. Asehonay aminao ny sitraponay, ny fanarian'ny sainay, fanarian'ny fonay fa ny sitraponao no aoka mba ho tanteraka. Raha sitraka ao Andriamanitra omeo asa izy, asa izay hanome voninahitra anao, asa izay ahafahany manompo anao amin'ny kalalahana ary asa ihany koa izay ahitany fifaliana satria sady manompo anao izy amin'izany no manao ny asa izay omenao azy. Andriamanitra ampianaro an'ity zanakao ity ny tena miankina tanteraka aminao ka na inona ny zavatra iseho dia mba ho tsapanay fa ianao no efa mandamina, ianao no efa mandray an-tanana ka dia mba ho falifaly mandrakariva ho voninahitry ny anaranao ny amin'ny zavatra rehetra, na misy asa, na misy olana, na misy ny hesoheso teny. Andriamanitra ianao dia nampianatra anay fa tokony ho ianaranay izany hoe mifaly mandrakariva, dia ianaranay izany hoe manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao. Ka izany tana maherinao izany no mba hitahy ny fiainan'ity zanakao izay mangataka vavaka ity. Izany vavaka izany dia tonononay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.